Andriamanitra raitsy to izay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Misotranao zahay no ny amin'ity ora ity. Ahafahanay indray miona aminao eto araky ny fombanao, araky ny fitiavanao. Misotranao zahay fa mahagaga amin'ny asanao ianao, satria mahay manao mihoatra lavitra tokoa noho izay rehetra irinay na angatanay aza. Araka ny herinao izay tianao miasa ty aminay. Amin'ity anio ty tompo, tahak'izay efa nanomananao anay tsirairay avy mba handresy handray izay ho lazainao aminay, dia sokafony fonay, ampahiratony sainay, ampahafataronay izay tokony ataonay mba hiterana ny anaranao ary andiananay araka ny sitraponao. Mamindrafo aminay fa sofina tsy mamony miaino zahay matetika, ary manjary mora manaty ka tsy mahatsiaro akory, ary tsy mahay mamantatra akory aza zay tianao atao aminay. Ankehitriny nefa lehibe ny fitiavanao ka tsy zany fahalimenay olombelona zany no zava-dehibe taminao, fa ny fitiavanao anay. Mitenena aminay tompo araka ny fombanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia miarahaba antsika rehetra riavana nahatratra ity fotoana ity indray noho ny fitahian'ny tompo. Ny nanendren'Andriamanitra ny fanambadiana no mirakitra ny afatra izay hoentina amintsika eto araka ny anio fandarana raha teo. Ny nanendren'Andriamanitra ny fanambadiana arak'izay ahitana azy, arak'izay anambarany ny apôstôly Paoly azy ao amin'ny Efesiana faha-5 ny andininy fa iraika amby telopolo. Efesiana faha-5 ny andininy fa iraika amby telopolo, izay vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Efesiana faha-5 ny andininy fa iraika amby telopolo. Ary noho izany ny lehilahy dia andaona ray ny Saint-Remy ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Amen. Ary amin'izany ny lehilahy dia andaona ray ny Saint-Remy ka ikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Ny nanendren'Andriamanitra ny fanambadiana moa no lohevi-dehibe ambarantsika amin'ity anio ty. Ary rehefa mandinika ny atao hoe lahateny toy izao ry havana amin'ny hanomezana azy ny vahoakan'Andriamanitra, mandrakariva araka ny filasan'ny mpandinika sy ny mpandalina, dia amin'ny fotoana io no amoahana izay iverin'ny mananjaina samihafa, iverin'ireo mpandalina isan-karazany no hoe ahoana no heviny momba ny atao hoe fanambadiana ity. Raha ny mahazatra antsika sy ainantsika rehetra tsy zany ahoana ny hevitra ray ihany, ahoana ny hevitra ray ihany, ahoana ny hevitra ray ihany. Ary rehefa namaky an'izy ity ka nahita ny lohateny, ny zavatra tonga tao an-tsaina ary nameno ny fo dia ilay zava-niseho tamin'ny andro ny tompo. Zao ny fanontaniana nataony tamin'ny mpianatra hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia samy milaza zareo. Ny sasany hoe Jeremia mpaminahy, ny sasany ozy manao hoe anankiray mpaminahy lehibe, ny sasany samy nanana ny filazana izy. Fa rehefa nataon'ny tompo ny fanontaniana ka naveriny tamin'izy ireo no hoe ary ianareo kosa mba manao aho iza, dia mazava ny valiteny manao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ina tiako lazaina amin'izay hitarikevitra izay lay hoe aiza ny référence tsara indrindra raha toka hanovo hevitra isika. Aiza ny référence tsara indrindra? Mety dia mety ny hevitry ny olon-kendry, tsara dia tsara ny mahatsiaro ny fandaliana ny mpandalina, fa ny fitodiana tahaka ny nataon'ny reto apôstôly reto hoe inareo mba manao aho izy, ianao ihany Jesosy, ianao ihany ny référence tsara indrindra
ka ao aminao ihany no any indera mba izay io ry havana no natanjaka tao an'eritreritra rehefa mandinika ity lohateny ity ka mahitany hoe ny nanendren'Andriamanitra ny fanambadiana. Singa na élément sika singa anisan'ny lehibe eo amin'ny teo amin'ny faharena sy ny fendohan'ny tantaran'izao tontolo zao ny tantaran'ny lanitra sy ny tany ny fanambadiana. Tena singa lehibe mihitsy satria le nanendren'Andriamanitra n'izy io manko no asain'ny tompo raisika ankehitriny fa ao amin'ny Genesis to voalohany ny faraka amin'ny telopolo dia hoy ny fanambarana raha nahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra zany fa izao momba ny olombelona kosa dia nisy ny nampiavaka azy lazainy aloha momba ny olombelona vovotany namoronany azy araka ny indrina ary nofofoniny fofonaina mahavelona avy aminy keo ary dia tonga mananaina ny olona hoy ny Genesis to faharoa fafito. Tena hafa tsy mba le nataony hoe misy olona dia misy fa tena alainy vovotany dia noforoniny arak'izany zany hoe tsy mba niteny fotsiny izy fa izy mihitsy no namorona le fomba fitena kretien izy mihitsy no façonné raha dika le façonné dia zao nandika amin'ny dictionnaire azy hoe travailler pour donner une forme zany hoe Andriamanitra mihitsy no façonné nanome le forme ary le nataony hoe mitovy amin'ny endriny ary dia fofonaina avy amin'izy mpamorona no namelomany azy ary hoy ny fanamarinan'ny mpanao salamo an'izany amin'ny salamo 7:15 hoe fa inona moa ny olombelona no ahatsiarovanao azy na ny zanak'olombelona no amangenao efa nataonao ambany kely no ho Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy famirapiratana izy hafa kely nge zany tombanao omen'ny tompo antsika zany ryhavana nataonao ambany kely no Andriamanitra nitarenika nifofinainga ary efa nataony vity zao rehetra zao zay vo namorona ny olombelona amantana azy izy saingy izao koa nefa io olombelona ny foron'Andriamanitra mitovy endrika amin'ny solominy ny ainy io ary eo no mamarina ny hoe sombinain'Andriamanitra isika sombinain'Andriamanitra isika satria aina avy aminy no nomeny antsika izy no nanomeny io avy sombinaina isika io koa no nolazainy ary amban'ireo hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy ka tena nova mivady sahaza ho azy izy ale amin'ny antsika any aloha hoe vady sahaza ho azy tena nataony hoe mpanampy tandrify namana sahaza ary hoe ny olokandrijiosy anankiray manao hoe fameno antonina azy zany hoe na Andriamanitra aza dia nahita fa mbola tsy feno i Adamo mbola tsy feno ary dia fameno antonina azy araka ny fomba tenenan'ny Jiosy azy na dia fa nampadalovina teo anatrehiny Adamo aza ny biby rehetra sy ny vorona rehetra dia izy ny nanomeny anarany fa hoe le feteny eo amin'ny Genesis 2:20 hoe nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy koa tena napakevitra indray Andriamanitra fa izy mihitsy indray no ndeha hanao ny opération ka naka ny taola tehizy andra lehilahy ary ino no namorona ny namana sahaza azy ino no namorona le hoe fameno antonina azy zany hoe ny fanambadiany Adama sy Eva zany zay atsoitsika amin'ny fomba fiteny tsika malagasy manana le fomba fiteny hoe tokantrano raha miteny hoe tokantrano izy ny tokantrano la sasany rehefa miteny raha miteny hoe tokantrano dia le fanambadiany Adama sy Eva zany no nanihon'Andriamanitra amintsika ny anjara toerana zany hoe fanambadiana ao anatin'ny tontolo iainana ka mahafeno ny nokendren'Andriamanitra azo atao tsara tokoa no milaza fa ny fanambadiana dia vaty fehizoron'ny fiarahamonina raha naka fanahy an' Jesosy ny fariseo ny ray maka araka ny Matteo 7:70 dia nanao hoe hono mpampianatra mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hiampangany azy kanjo ny nataon'ny tompo valiny
dia ny famerenany izay voalaza ny soratra masina amina rivotoana ny zavan'izay tany alohatany hoe izay namorona azy lasy vavy no namorona ny azy namoron'Andriamanitra pahary azy ary noho izany ny lehilahy dia antaona ray sy ny reny nikaikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy roa. Io moa no anankiray izao nataon'ny tompo izao no anankiray amin'ny fomba manan-kery anoherana ny mpakafanahy satria eto dia tena izay mihitsy no nasany ny soratra masina azy hoe tonga ireo fariseo ka nakafanahin Jesosy hoe mety ve ny misaotra ny vadiny izany hoe ny misaraka amin'ny vadiny. Zay moa le teny tranainy amin'ny Malagasy ofisialitsika hoe misaobaty dia misarabaty. Mety amin'ny lehilahy ve ny misaotra ny vadiny ninonninona hiampangany azy dia ozy ny tompo hoe zao ny voalaza lasy vavy namoron'Andriamanitra azy ary ahatanteraka ny ikendreny dia lehilahy dia andaonao ray sy ny reny nikaikambana amin'ny vadiny ary nofo ray ihany izy roa dia nyvalen'ny tompo tamin'ny alalany soratra masina trany tamin'ny alalany tenin'Andriamanitra trany ny fakabanahy ny fakana fanana ataon'ny fariseo. Ary eo amin'ny toe-javatra tahaka izao rehefa misy tian'ny olona hanamariana zavatra dia moa tsy tahaka ny seho tamin'ny nataon'ny fariseo teto ihany ary tahaka ny nataon'ny devolo tamin'izy alitany amin'ny efapolo alina hitantsika eo amin'ny Mateo toko fahaefatra raha tokoa ny no ataon'ny mpakafanahy tenin'ny soratra masina noentin'ny mpakafanahy raha zanak'Andriamanitra ianao mety raha any ambany ihany fa voasoratra hoe raha tena zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga mofo reto vato reto fa soratra masina trany ihany koa no amalin'ny tompo. Noho izany mila mahatsiaro ny fomba nataon'ny tompo isika zany na dia ao aza ny fakabanahy dia tsy misy azoona mandresy ny fakabanahy manoatra noho izay voambarany soratra masina. Dia mbola nanao izy zareo nahoana ary misy Jesosy no nandidina ny mety ratasy fisauram-bady isaotra azy zany hoe ory zareo mbola nanamarina hoe koa misesina ny mety ratasy fisauram-bady ho anay koa ianao va hamary zany didiny misesy zany tena famandrihana tokoa tena famandrihana tokoa nalaina ny lalàna ny Torah ny Deutéronomie toko 5:20 voalohany zay mihitsy no nalaina ataony référence amaliana hoe ianao no lazan'izany kanefa misesy mihitsy no nanome lalana dia azo rariny zareo dia nakan'izany saingy vao mainka navandravandran Jesosy miantony sy nahamety azy ary mafy be tsarontsika ny fomba namaleny Jesosy hoe ahoana misesy nanome ny taratasy fisauram-bady inona zany diso hoe zany fa nyvalin'ny tompo tsara izy miteny hoe disiny izy miteny ninombany amin'ny fa izao no nataony hoe ny hahamafy ny fonareo no namelan'ny misesy anareo soabady fa tamin'ny voalohany Jesosy dia tsy matoy izany mampieritreritra hay zany tiavana lay lazainy io sertificat-ny fahamafisana atesté fa tena mafy ny olona mandray an'io taratasy io ndraindray dia mahafinaritra ny olona riny miteny hoe ay misaotra an'Andriamanitra fa vita ny divorce makiny olona miteny izany misaotra an'Andriamanitra fa vita ny divorce azo ny acte de divorce za vo tsy manao hoe maninona zany fa hoe hoe raharabeny zany no mbadiky ny taratasy milaza ny fahafahana misarabaty iny ny tena dikan'iny dia le fo mihitsy no tsy afaka ny fandefitra sy ny fampahazaka sy ny fampitondra zany hoe tsy lasa complémentaire sony le laso vavy fa nanjary lasa supplémentaire ka dia tsy mifampiraharatso ary hoe ny mpianatry ny tombo rehefa avy nandreny zay hoe karaha izany no izy raha izany mitoetry ny lehilahy mivady no izy aleo ihany tsy manambady dia hoy ny tompo hoe tsy ny olona rehetra no mahay mandray zany teny zany tsy ny olona rehetra no mahay mandray zany teny zany zany hoe aza tonga dia mamaritra tahaka zany fa mitoerana anankiray manko Jesosy dia miteny hoe tandremo fa izay manambady zay voasaotra ozy dia efa mijangajanga ihany koa mba tsy ahamoramorany hoe efa nahazo lalana tamin'ny
dia odorony hoe tamin'ny lalàna ka dia afaka isaobady fa raha manaraka akaiky ny fanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana sika riavana ny amin'ny famonjena dia mbola manapirofo indray ankoatra n'ilay namoroan'Andriamanitra tany am-pendohana ny mahazava-dehibe ny anjara toerany fanambadiana eo amin'ny fiainana andavanandro ny tompo fony jerotsika ny fonina ny metsodrano an'ny olona voalohany Andriamanitra ray Damaseva zany fonina ny metsodrano an'Andriamanitra ho an'ny olona voalohany izy dia lay fanambadiana anankiray lay tokantrano io no nomeny tsodrano hoe ary Andriamanitra ny tsodrano azy hoe maro fara sy miabe tsara mameno ny tany ka mampanimpo azy ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manintsam-bosy izay rehetra ambonin'ny tany rehetra tatsika va tamin'ny Adama mbola vo Adama tsy mbola nisy tsodrano kory azy fa rehefa tonga Eva dia nomena azy roa miaraka ny tsodrano milaza zavatra zany fa izy roa miaraka ny miara-tompona ndraikitra ary omen'Andriamanitra ndraikitra ary omen'Andriamanitra ny fitahiny fa raha mandeha antsika dia rehefa nanapa-kevitra ny tompo anadioany zao tontolo zao ka nahatonga ny safodrano dia nifidy ny Noa valo mianaka zany hoe izy mivady sy ny zanany telo lahy miaraka amin'ny finatovaviny anankitelo ary zao no zany azy eo amin'ny Genesis 7:12 nefa kosa ahoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny samy fiara ianao sy ny vadinao amanjanakao mba mivinatonao vavy miaraka aminao hitatsika ny fieveran'Andriamanitra lay akonana manomboka ny Noa vady tononony nataony miavaka tsara sy ny zanany ary ny vinatony misy fotoana ihany manko ndraindray ieveran'ny olona fa ny vinato dia vinato fa tsy mba zanaka loatra ary zanaka iny natonga le fomba fiteny tsy dia mety loatra raha taon'ny anankiray tamin'izy mivady rehefa mitarainy tamin'ny olana tanerinandro ngatsy raha fa raha niady zahay sy ny zanany tsy nalainy niazy naterany ny tokantrano eo amin'ny fiheverana hoe tena niazy natera zany nombany fa le vinatony tsy nasiany vidiny mihevitra zany ny fiheverana hoe olona samy hafa kanto zany raha ny anankiray amin'ireo fotsiny nombanao dia tsy feno ny fombanao ary tsy feno ny fanomezan-drariny ataonao vaovao maika aza manampy ny fahabangana ianao ka maniosika ho any amin'ny tsy fahatanterahana ary zany no ahitantsika hoe zava-dehibe mihitsy ny fiheveran'Andriamanitra ny fanambadiana ny fisiny ny tokantrano raha niantson'i Abrahama ho fiasan'ny fitahiny Andriamanitra ray dia izy mivady i Abrahama sy Sara no natsoiny zany hoe tamin'ny alalan'izy mivady no nipoiran'ny firenen'ny zanak'Israely raha nihevitra aza i Abrahama sy Sara tamin'izany fotoana zany fa tonga amin'ny antsoin'ny sororamasina hoe efa maty mikibon'ny Sara zany efa mitsahatra amin'ny fomba zay vehivavy tokony anananaka dia nasongadiny tompo fa rehefa izy no niantso sy mividy fitahina dia mahay manao mihoatra lavitra no izeritra irin'ny olona nangatahiny olona araka ny lazain'ny apôstôly Paoly misoratra masina azy izy ary zarontsika kely avana ao amin'ny dity folo dia manarakaraka n'Andriamanitra ray sabata sy ny mahandriamanitra n'Andriamanitra dia naray mba ho maro andro anao amitazy ao mety eo hoy izy ny apôstôly iry amin'ny Efesiana 4:9 ery hoe eo ny dity voalohany misy teny fikasana zany hoe ny fitandrimana azy dia andraisana valina avy hatrany taon'ny baribary mihitsy dity voalohany misy teny fikasana hoy ny apôstôly mbola manasokadina ihany koa zany ny anjara toeran'ny fanambadiana ny tokantrano ny raisiny reny ao anatin'ny angonana fa mbola toizany io mba hitandremana azy iriorinyery ka eo amin'ny dity 10 azy tena rovany tsara ny hoe aza mitsiriritra ny tranony namanao aza mitsiriritra ny vadiny namanao tena asongadiny tompo tsara mihitsy ny anjara toerany tokantrano
na dia treo amin'ny namoronana hatrany amin'ny didivolo ary toizany hatrany ary manakory ny fideran'ny mpanao salamo ny hatsaran'ny tokantranon'ny olona izay matahotra an'Andriamanitra hoe fitanisany azy amin'ny salamo faha-20 hoe sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany fa ho anao tokoa ny asan'ny tananao misambatra sady ambininy ianao ary ny fisehoan'izany ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao dia atsika ilay fametrahana tompo ny fisin'ilay ambara tonga mpiainana izay mampisogadina hatrany ampiantoana ary dia miainana atao anatin'ny tantara hatraty mianonoa ary aty amin'ny derain'ny mpanao salamo fa izay mampisogadina indrindra ny lanjan'ny fanambadiana ry havana izay mampisogadina indrindra ny lanjan'ny fanambadiana dia ny zavaniseho tamin'ny Josefa sy Maria fa rehefa nanaiky fofombadiny Josefa Maria ary tamin'ny fombany Jiosy ary tsy ny Jiosy ihany fa fombantsika rehetra mandraka ankety mety eo reny zany hoe rehefa vovady zany ary amin'ny famofoana aza dia efa mena sady mba niperatra izay milaza fanekeny fifamatorana zany hoe mialatsiny aloha somary maka an'ilay fampitovian-kevitra hoe fa inona kay dikan'ilay peratra fiancé dia moa fa tsy le teny hoe efa tany manan-tompo ka tandreo entina ilazana hoe voafamofona ny vita tamin'ny Josefa ary roso amin'ny fikarakarana ny fanambadiana araka ny fomba tamin'izany fotoana izany izy ireo tamin'izay fotoana izay no voafidin'Andriamanitra ray ary mitendreny hitondram-boka ny Jesosy i Maria kanjo moa rehefa nahita Josefa fa tomitoejazy Maria dia saika metraka azy mangingina izy misy oratra masina fa tsy tia hanala-baraka azy kanjo tamin'izay fotoana izay niseho tamin'ny anjely nilaza ny toe-javatra inona ny nahatonga azy dia tapa-kevitra avy hatrany rehefa taorian'ny lelona zany anjely mahafinaritra ery ny fomba lazan'ny Josefa azy amin'ny soratra masina azy amin'ny tenin'ny Josefa mitoko voalohany amin'ny Mateo 19:20 hoe ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimaso dia nanao arak'izay nandadin'ny anjely tompo azy ka nampakatra ny vadiny tena rehefa niporofoiny dia nampakatra ny vadiny tena tapa-kevitra izy mahagaga tokoa ny revana inona moa no everitsika nahasakana an'Andriamanitra ray tsy ahita zatovavy anankiray tsara toetra madio fiaina ka iny no nasainy mitondram-boka araka ny fomba ny fanahy masina ny zanany inona no sakana an'Andriamanitra tsy ahitan'izany tao amin'ny firenen'i Israely fa nahoana no tao anatiny ity tokantrano natao anatiny ity tokantrano ifampakatra vady ity io vonona ho tokantrano mihitsy no niraisin'Andriamanitra ampanjarian'ny zanany tonga nofo mbola fanomezana vahana lanjany zany hoe tokantrano na fanambadiana zany ary dia zay no nantanterahany azy sainga izao aleo ireto vita famofony reto ny tompo no ifampakatra vady araka ny fahitan'ny fiainan'izy ireo manambara ny lanjan'ny fikasan'Andriamanitra sy ny famonjena zao tontolo zao zany fa manana ny toerana eo anatin'ny fikasam-pamonjen'Andriamanitra ny fanambadiana ny tokantrano fa teo ampanomanana ny tianty ary avana dia nahatsapa fa midadasika be ny fanomezan'Andriamanitra ny hevitra manome vahana ny atao hoe fanambadiana ity ary dia eo ampanomanana azy ka nahita ny hevitra omeny fanahy amin'izay hevitra lazay dia nahatsiaro n'ilay tenin'ny Isaia-paminany aho zao ny tenin'ny Isaia-paminany ray maka hoe fohy loatra ny farafaranao izy ka tsy azo ilamparana ary kely loatra ny firakotra ka tsy maharakotra izay te hirakotra zany hoe te ilazy izy hoe ny tontolonao ny toe-tsainao ny fotoana ny zavatra rehetra tsy azonao hivalam-parana ary tsy hitanao fidadasika izany arena no men'Andriamanitra ilazana ny asarobidin'ny fanambadiana zay anankiray mitsoako ao anatiny tokoa dia le ilazan'ny apôstôly Paoly amin'ny 9:13 io
manamafy rehefa niresaka ny teny izy hoe arony izany lehilahy dia andaona ray Saint-Remy mikaiky ambana amin'ny vadiny ary dia olofo ray ihany izy roloha dia hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly eo zava-miafina lehibe zany tena zava-miafina lehibe zany zany hoe tsy takatritsika hovavahana ary ny fahitako an'ile teny nataony Paoly io no nampiekaka na hatongana an'ireny le teny mpanao ny mpaminany Isaia hoe dia tena tsy vitatsika ny mahavahana tsy piriny ny fieveran'Andriamanitra ny tokantrano sy ny fanambadiana fa lalina dia lalina zany zava-miafina lehibe zany ny apôstôly Paoly ka sarotra amin'ny maha-olombelona voafetra ny valampatra hanakatra ny velarany fa izay entiko amesy amaranako sady zay tiako ambara ny avana dia zao zava-dehibe sarobidy sady saropaty avy amin'Andriamanitra ho an'ny olombelona sy izao tontolo zao ny fanambadiana araka ny nanendren'Andriamanitra azy anankiray amin'ireo fomba hita maso amin'ny fitahian'Andriamanitra n'izao tontolo zao zany arak'ilay ny teny nataony tamin'ny Abrahama sy Sara hoe dia ahatonga anao firenena lehibe aho dia hitahy ianao sy ahalehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra zay mbola milaza ambadika hoe amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra fa rehefa baby tany Babilôna ny zanak'Israely dia hoy Jehovah tompo taminy milaza ny fitiavany sy ny fiangonany taminy ary eo no hitantsika ny hoe atraizany fiheveran'Andriamanitra ka asany ampatsahivonantsika ankehitriny ny asabidina zany tokantrano zany fanambadiana arak'izay kendren'Andriamanitra azy zany atraiza zao ny tenin'ny mpaminany zao no nasain'ny tompony teneniny tamin'ny zanak'Israely any ampahababona fa ny mpanao anao ny vadinao Jehovah tompony maro no anarany ary ny ray masin'ny Israely no mpanavotra anao Andriamanitra ny tany rehetra no anarany fa Jehovah efa nampody anao tahaka ny vady efa nafoy ary tahaka ny vady efa novadiana aty ny mbola tanora izay ato 4:15 tena marina dia marina tokoa ny ilazan'ny apôstôly Paoly azy hoe zava-miafina lehibe tena zava-miafina lehibe satria ny fifandraisana sy ny fiaraha-miainan'ny mpivady dia toy ny fifandraisan'ny Jehovah tompo amin'ny Israely ary mampatsiaro antsika zany fa atomboka any amin'ny ray aman-dreny ahatsiarovan'ny raisina reny ny fifandraisana izy mivady tahaka ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny zao tontolo zao amin'ny mpino ary zay no lesona ampianarany ny zanany zay moko nitoran'Andriamanitra n'izy zany hoe le zavatra iaina le expérience vécue n'ilay izy mivady no ampitainy makany amin'ny tarany zay no ilazanany hoe tena sarobidy fiheveran'Andriamanitra ny kendren'Andriamanitra ny fanambadiana ary eo no ataon'ny apôstôly Paoly hoe tahaka zany keo no ifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana tena io tokantranontsika io fanambadiana io takary fa ambony dia ambony valeur nametrahan'Andriamanitra azy mitovy amin'ny raha manatrika antsika mitomboka amin'ny teny amintsika hoe io tokantranonao mitovy amin'ny fifandraisako amin'ny fiangonana ary mitovy amin'ny fiheverako amin'ny fiangonana ny fiheverana ny tokantranonao tena ataon'ny tompo fanehoana ny voninahiny dia ao koa tsarotsika mandrakariva fa ny fanambadiana dia fanehoana fampisehoana ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra mivantana zany hoe tonga nofo ao amin'ny fanambadiana lay tenin'Andriamanitra hoe ary noho izany ny lehilahy dia andaona ray sy ny reniny kaiky ambana amin'ny vadiny ary nofo ray ihany izy roa isaka ny misy fanambadiana na tokantrano amo dia mahafinaritra mihitsy le mandray le tenintsika hoe tokantrano satria tena mahalaza ny fanambadiana io isaka ny misy fanambadiana na tokantrano miorona nataontsika hoe risy tsaro fa isaka ny misy mampakabady ny tokony ifalitsika dia zao misy tenin'Andriamanitra tanteraka arabaky teny tsy diso mihitsy tsy mahadiso mihitsy ny fifaliana amin'ny fanambadiana satria fa saingy izao matetika mifaliana ny sasany mba fanambadiana moa dia na ny fihinanana hany matsiro na ny fandihizana
fa tsy tena le fahatsiarovana hoe inona moa le fanambadiana amintsika kristianina ny mahafaly voalohany indreny fa misy tenin'Andriamanitra tanteraka arabaky teny ray indreny fa le tenin'Andriamanitra manjary tonga nofo ato amin'ity olona ity ndray ka tanteraka ny fanambadiana ary zay riavana mahasarobidy azy tokoa rehefa mieritreritra an'izy tokoa mba eritrereto ka mba misy eo zao no mitrasa hanambady misy ny voavy nanambady ao raha teo ny efa nanambady nanahoana ny valeur lanitsika metinanina izany ny hery efa nanao tahiry manahoana misy mety manana an'iny ary na dia mpanotrona fotsiny azy tsy maintsy miezaka mitady zay azo atao hividianana ny metimety kokoa mba hanotrona ireny dia milazan'le valeur ny fanambadiana hoe tsika reny dia entiny ilazan'le hoe lay fomba ataontsika entsika manotrona n'le fampakarambady no milaza ny valeur n'lay fanambadiana zay manambara antsika fa toetra ka aza le fifaliana mahafifaliana azy fotsiny hoe ifaliana fa ity misy tenin'Andriamanitra tanteraka arabaky teny tonga nofo arabaky teny ao amintsika ary zay no sarobidy indrindra zay no lazako tere aloha hoe sarobidy sady sarobady ny fanambadiana satria ambony dia ambony ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy ary nampahafantariny ny apôstôly Paoly zany ka naharesy lahatra ny apôstôly Paoly ilaza ny fifandraisana ny fanambadiana ho mitovy amin'ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana ravana olombelona moa ve tsy famaly olombelona moa ve dia ary itovy-hevitra na ny sakafo hoanina samy manana tia misy ny tia masitsika misy ny tsy tia masika misy ny tia mamy misy tia masika tsy ary natao mitovy zany ary zay mampifamena ny tokantrano mety isy ny fifanderana ary jereo tsika ake mijery arabaky teny sika hoe ny nify sy ny lehilahy za efa natao ny tompo pahary maty paika tsara ny refiny rehefa mafy ny raha ataony eo anatiny mbola fanaikitra ihany izy ohatrany hoe lava kokoa ve ny anankiray sa izany tsy mety kokoa nefa zavatra efa maty paika tsara ny refin'ireo ny tiako lazaina amin'izany zao ao anatin'ny tokantrano zavatra ara-dalàna raha toka misy ny hevitra sy mitovy ary zay ny fanakalozana zay no endriky ny fifamenona ky le hevitra tsy mitovy ao anatin'ny tokantrano iny endriky ny fifamenona iny fa rehefa raisitsika ny telo izy manjary lasa tsy fifamenona fa lasa fifandonana ary efa mifandona dia manjary misarakevitra fa ny tiana ho tsarona na ao azy zany rehetra zany satria hoy ny fitentsika azy hoe olombelona na ao azy zany rehetra zany dia tsarovy fa io tokantranonao io vadinao io dia nomen'Andriamanitra io ary nataony araka ny mahasarobidy ny fifandraisana nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely zany ka tsy nahafoizany azy mihitsy dia rehefa nahitany iny nataony zanak'Israely mivily manompo Andriamanitra hafa fa dia tian'Andriamanitra foana dia tonga ho atsaiko avy hatrany ilay fanekena ataon'ny mpanambady rehefa manao mariage zay eo amin'ny liturjie fitsika eo dia misy an'izao anatin'ilay fanekena fanaovan'ny mpivady fandimby izy io mamalina hoe ho tianao sy hamelolanao aho na inona manjoantsika zany hoe mety isy ny manjo mety iady mety tsy hitovy-hevitra mety arary mety izao fa izao ny zava-dehibe ho tiana zay kely nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tena nivonana ireo fa dia tsy azy sy mamelona azy foana ary zay ny sarobidiny zay tahaka izay keo nataon'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonana fa dia tsy azy sy mamelona azy ary miaraka aminy Jesosy tompo tsy mampisalasala ry havana ny miteny hoe andry anankiray lehibe eo amin'ny fiarahamonina andry anankiray lehibe eto amin'izao tontolo izao andry anankiray ngezabe amin'ny fitohizan'ny taranak'olombelona
sy ny ezaka samy hafa rehetra ataony ny fanambadiana fa tena io no manorenan'Andriamanitra ny fitohizany taranaka eto ambonin'ny tany. Io no manorenan'Andriamanitra ny fanabeazany sy ny fikolokoloana. Io no manorenan'Andriamanitra ivony ny fifaliana. Ary sarobidy amintsika izany iakina ny zavatra io fanambadiana io ataovy zava-dehibe ny mitondra ny eo anatrehan'Andriamanitra fa izay no asokatra. Ary raha nilaza ny Efesiana, raha nilaza momba ny fanambadiana ao amin'ny Efesiana ny apôstôly Paoly amin'ny fampiorenana ny fiangonana dia tafiditra ao anatin'ny fijoroan'ny fiangonana ny fanajan'ny kristianina ny fanambadiana. Zay no sarobidy hany ka manao fanamarihana kely ary havana fa ataon'ny kristianina ambany zavatra indraindray rehefa misy jobily ataon'ny fiangonana dia misy ilay fizarana sertifikat dia amin'ilay akatoko ny jobily dia amin'ireny matetika tsy dia taitra ny jobily ny fanambadiana amin'ny fotoana io hoan'izay naharitra hatramin'izao taona ny miakatra dia misy tsy taitra manafatrafatra fotsiny mba raisoa ny sertifikanay ka ianao anino ankasitrahan'Andriamanitra ao anatin'ilay mampalahelo reny ranona sy ranona eo mason'ny fiangonana zeto mason'Andriamanitra no sertifien'ny fiangonana ny faharetanao tamin'ny fanambadiana fa ankasitrahan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra no manome fankasitrahanao dia raiso azy zay fankasitrahanao meny ihany. Atsika ilay fanamevanana ny lizy satria ny tompo efa niteny tamin'ny fiangonana fa na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia hoanao sy fizika any an-danitra. Zay vahanareo ety ambonin'ny tany dia vako any an-danitra. Ka mampanao zavatra ny fiangonana manolotra taratasy fanamarinana fanambadiana. Ny sasany moa tamin'ny andro nanaovan'ny mariazy hita ilay sertifikat mariazy teo amin'ny fanamasinana iny rehefa feno folo taona ny fanambadiana ka anontany io nge mba anontany io rehefa tonga ny tanàna io aiza sertifikat nanamasinana anareo tsy hita misony asa moly nisy azy nefa tsy fantatra nefa dia inona namarinana anao fa ity ary maika moa fa ilay taratasy fanamarinana fanambadiana omen'ny fiangonana zay everin'ny olona fa azo atao tsinitsino andray zato fahatongavan'ny tompo makanao ampahafire ny tsy manana atao tsy misy mpanao an'izany azy ko ianao indray misy vavolombelona be dia be ao anatin'ilay fotoanjobily Andriamanitra ray manatrika anao eo anoloan'ny altara ary mampiteny ny mpanompony fa makasitraka anao dia amaivany tandreny ry havana fa fanamaivanana ny fankasitrahan'Andriamanitra ny fanambadiana mihitsy reny ka aza atao atsirana aminy izany hoe Andriamanitra ny makasitraka ny fiangonana ny makasitraka aminao ary manomehany izany dia hotsarotsika ary fa izany no anjara toerana sy nanendren'Andriamanitra ny fanambadiana ho fanorenana ny fiainana hita amin'izao tontolo izao, ho fanorenana ny fiangonana, ho fanorenana ny fiarahamonina, ho fanorenana azo antoka arak'izay kendreny hoe lahy sy vavy no namonana ny azy hatrany amboalohany ary amin'izany ny lehilahy dia antaona rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Levana izay manatsofina aoka izy ihany zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana ho an'Andriamanitra ivelona ny voninahitra hivavaka isika. Misotranao an' Jesosy noho ny fitiavanao, ampahatsiavanao manahy fiangonanao indray, ny ahasarobidiny zany fanambadiany zany ary ianao mihitsy azy no namonjy nanavitra ny voninahitry ny fianakaviana nalehanao mba tsy hahafabaraka an'izy ireo. Mangataka aminao zahay mba ahay tandro koa tompo ny fanambadiana, ny tokantrano arak'izay nomenao anay na mitrahanao anay. Azavela hierikerika nefa koa azavela hanamariteny fa ataovy mahay mandefitra, ataovy mahay mifanolotra ny fo sy ny fitiavana, ataovy mahay mifampahazaka satria nataonao ifameno zahay. Misaotra tompo noho ny ampahatsevanao anay indray amin'izao andro lehibe izao, fa lehibe koa ny fiheveranao ny fanambadiana ka anisany nataonao andry
ahamafiorina, ampijoro ary ampitsangana tsara ny fiangonana, satria io no nanambaranao amin'ny fomba hita maso fa tahaka ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny ary tahaka ny fitiavan'ny vehivavy ny vadiny no fieveranao ny fiangonana sy ny tokony heveran'ny fiangonananao. Ampitoero aminay zany fahatserovanteny zany ary aok'izay ahatsiaro mandrakariva hitondra mibavaka ho an'ny tokantrano rehetra ao amin'ny fiangonana, na ireo zay no masinina na ireo efa nankasitrahana ary indrindra tompo mivavaka manokana izay ho an'ireo misitra fahasairana, misitra problema noho ny tsy fiombonan-kevitra ao an-tokantrano ka manjary miteraka olana ihany koa ho an'ny zanaka sy ny faramandimby, ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Amin'izao an'izao no ahatsiarovana izany ka hivavahana iaminao amin'ray, jereo ny fiangonanao, jereo ny vahoakanao, jereo ny tokantrano kristianina rehetra, mba ho vavolombelona ho an'ireo tokantrano tsy kristianina ka aizany mandeha araka ny sitraponao, mba aizany manaiky fa momba n'izay ho amasinanao tokoa ianao. Amin'ny anaranao Jesosy tomponao metrahana ny vavaka.